Miantraika amin'ny fambolena ny fiovaovan'ny toetrandro. Tsapa izany amin'ny alalan'ny fahasimbany voly noho ny tondra-drano, ny tsy fahatomombana ny vokatry ny haintany sy ny maro samihafa. Araka izany, niarana molavola tety andro mpambolena ho antsika mpamboly, ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana sy ny Ministera ny Fitaterana sy ny Famantarana ny Toetrandro amin'ny alalan'ny foibe famantarana ny toetrandro no tohanany VIAMO sy ny tetikasa Prada iarahana amin'ny GIZ. Tanjona manokana ny famolavolana tety andro araka ny vinavinany taom-pahavaratra 2022 amin'ny fambolena miaraka amin'ny tolo-kevitra isan-karazany. Natao izany mba ahazoan'ny mpamboly vokatra tsara kalitao. Tao anatin'izao dia miezaka foana isika manatsara satria araka ny tenenina teo hoe miamahery vaika ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara ary indrindra tao anatin'izay taom-pambolena faran'izay dia isan'ny misedra an'izay fiantraikan'izay isika indrindra ny any amin'ny faritra atsimo azy. Tao anatin'izao dia isan'ny napetraka hoe nametrahana an'ireo information ny tety andro mpamokarana ho an'ireo ataontsika hoe seha-piariana vitsivitsy no ezahana navoaka izay isan'ny seha-piariana ifotoran'ny fiveloman'ireo tantsaha izay misehatra amin'ny faritra maro eto Madagasikara ary isan'ny napiana ihany koa izay atao hoe faritra maromaro no jerena mba ahafahana mampita sy manampy an'ireo mpamokatra amin'ireny faritra ireny ampifandraiky ny fambolena amin'izay tety andro mpamokarana izay. Marihana fa mamokatra vinavinany taom-pahavaratra hatrany ny foibe famantarana ny toetrandro isaky ny fiandohan'ny fahavaratra ary voakasika izany avokoa ny faritra rehetra manerana ny nosy. Izany vinavina izany no nampifandraisina tamin'ny atotam-baovao momba ny fambolena ka nahafahana nanangana ny tety andro mpambolena. Manomboka daholo zany ny famokarana ny manomboka miasa tany ny olona dia mbola tsy afaka tena hoe milaza antsika hoe manahoana ny fiantraikany fa ny hita fotsiny aloha vatana dia niempotra ohatra ny fanetsana ny olona tsy afaka nane tsara dalàna fomba ara-potoana ny olona misy koa ny olana rehefa ho an'izay efa nambolona nisy olana kely ohatra dia nitsatra kely ny olana dia misy koa ohatra ny fanafiana ataon'ny bibikely mpandrava voly zany rehetra zany isan'ny nitina sarotra ihany ny asa famokarana atao mitantsaha amin'ity taona ity nefa na izany zany dia efa miheny tady ny fomba rehetra izay ao ministera ahafahana manampy ny mpamboly rehetra mba hiatrika an'izay zavatra regny ary izao zavatra ataontsika izao dia isan'ny fomba anankiray zany ahafahana manampy ny tantsaha amin'ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro arak'izay nantsika ankehitriny ary zay tsy hoe hijanona koa ny voka-dratsy ny fiovaovan'ny toetrandro fa tsy maintsy toy foana izy io izay mahatonga antsika hoe tsy maintsy miatrika antsika tsy maintsy dia zao tsika dia efa miomana amin'ny fomba rehetra hiatrika an'izay zavatra izay ary itony teknôlôjia tsotra izay mety amin'ny tantsaha tony dia isan'ny manampy amin'izay zavatra igny araka voalazan'ny teknisiana atao dia tsy voatery mila tranokala akory izy io internet vao miasa fa rehefa mahazo an'ilay réseau tsotra fotsiny olona dia efa afaka mampiasa azy. Efa nanomboka ny taona 2024 no nisy tety andro mpambolena ary no avaoziny isan-taona izany mifototra amin'ny volovary, katsaka, tsaramaso, voanjo ary sakamalaho izany tety andro mpambolena izany ho amin'ity taom-pambolena 2022 ity. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny talata 13 Novambra 2022 tao amin'ny hôtel Ibis Ankorondrano ny tety andro mpambolena 2022 ho amin'ity taom-pambolena ity dia natao tamin'ny fiteny malagasy sy fiteny frantsay ny tety andro mpambolena ary afaka misitraka izany avokoa izay liana amin'izany. Fantatra teto fa afaka renesina ao amin'ny tolotra mandroso 3 ihany koa ny tety andro mpambolena 2022 amin'ny alalan'ny antso maimaim-poana mampiasa ny tambazotra RTL.